misaora ani Jehovah-ry rifanaiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina misaora ani Jehovah-ry rifanaiko ary aza misy adinoina ny fitay ny rehetra izay namelany helokao rehetra izay nanasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Sitrana nyaretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Haleluya. Izay mamelany heluka zay mamela heluka zay sitrana nyaretinao izay mitondra famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Haleluya. Alleluia. Amin'ny fifaliana tanteraka ry raha lasirana-bavy mbola afana indray mandroso anatin'ny tokantranonao anatin'izao live androany hariva izao.
efa nanomboka antsika tao anatin'ny nera iny mitondra lohateny hoe misaora azy a tena mino fa na ianao manokana azy tena mahatsapa an'izany tokony saotra an'Andriamanitra tokony ankalaza an'Andriamanitra ny amin'ny fitahina ny amin'ny fahagagana ny amin'ny vahaolana rehetra izay nomanin'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tsiraray avy voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria mbola afaka indray a mijoro mbola afaka indray a mifampahery amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mbola afaka mbola velonaina somatsara ka mbola afaka mifampahery amintsika ao anatin'izao fotoana izao ary mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome anay sehatra sy amin'ny fivelarana amin'ny fanompoana dia dokotera Rena Vady izany mankasitraka indrindra tompoka satria efa nanomboka tao anatin'ny fisaorana isika fiderana fisaorana teo anaty Andriamanitra ka amin'izao fotoana izao tsika dia andehantsika tena hivavaka raha lasa nanapavy ao anatin'ity volana fiobiana ty a dia tiako ianao anararoatra tena hoe aiobo an'Andriamanitra akalaza an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany rehetra satria raha tsy noho ny fitahian'Andriamanitra dia tsy toy izao tsika raha lasa ranapavy tsarovy tsara izany satria na izaho manokana na ianao tsy fatotra nandretsin'izay volana maromaro ay ao anatin'ity 120 sy 2 arivo ty a PDP ny zavatra mitranga PDP ny zavatra misy eto amin'izao tontolo fa Andriamanitra mbola tsy namela antsika irery ozy izy ny teny manao tsy amela anareo irery ozy izy ary tsy avela an'Andriamanitra hiady rery tsika raha lasa ranapavy fa mbola tena hoe notataniny ary teo ihany koa ary ny zava-dehibe indrindra dia ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana matetika moa zany lazainy eto mila hampatsahivina antsika zany satria raha ny tena marina itsika ny tokony vaomby teo ambony hazofijaliana kanefa dia zao nanaiky naneritena ilay zanak'Andriamanitra halleloia nanaiky tena hoe mitondra ny fahadisoantsika nanaiky mitondra ny heloka atsika ka izany indrindra tokony mendrika no anandratantsika anazy mendrika no ankalazatsika no Andriamanitra atsika io halleloia tsara izy be voninahitra izy mendrika ajaina izy amin'izao fotoana izao satria hivavaka ny ataontsika eto anompan'Andriamanitra asika eto tsy jerijery fotsiny tsika hoe izany ao na izany tsy ao fa isika dia anompan'Andriamanitra velona anompan'Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra anompan'Andriamanitra mpanao fahagagana anompan'Andriamanitra ilay tsy miova amaly tsy niora mandrakizay ary izy ny teny hoe izaho no alfa sy omega fiandohana sy fiafarana izy ao amin'ny zavatra rehetra ary mifantaterahany zavatra rehetra dia ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka amin'izao fotoana izao tsika hivavaka isika andehantsika akalaza an'Andriamanitra ame voninahitra an'Andriamanitra tena anasany fanamasina indray hiasa mahery eto amin'ity fotoana androany ity hoy zay volan'ny fiobiana raha volan'ny fiobiana dia tsika tokony hoe akalaza ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika teo ambony hazofijaliana ka izany indrindra no isariako ny saintsika tsiraray avy andehantsika tena hiaraka hanompo andehantsika hiaraka akalaza an'Andriamanitra tsara ianao mijery live fa tsara ihany koa ianao tena hoe mivavaka manaraka zay fitaridala amin'ny fanamasina eto satria ao anatin'ity fotoana ty andefa teny Andriamanitra ampahery anao ao anatin'ity fotoana ity misy vavaka ao atao eto hivavaka asika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka asika ho an'ny asan'Andriamanitra hivavaka atsika tsiraray avy ary ampahery atsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia ozy ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'i Jehovah ka noho izany indrindra dia zao misy sakafo ho an'ny fanahinao eto androany raiso amin'ny amenina izany misy sakafo afaka veloman'ny fanahinao satria rehefa matanjaka ny fanahinao rehefa misy falebiazan'Andriamanitra falebiazan'ny herin'Andriamanitra ao anatinao dia nizany izy fahavalo tsy afaka ho tavajanona eo anatrehanao zany tsara raha lasa ranapavy fa tsika dia mila manavao ny fahaloratena foana eo anatrehan'Andriamanitra na fotoana manahoana tsika na fotoana manahoana hitady an'Andriamanitra avozo foana ny fanolorantenanao avozo foana ny fiainanao mba ho tena hoe ho tonga akasitrahan'Andriamanitra zay vavaka ao ataonao eto mangatany rahan'i Jesosy satria ny rahan'i Jesosy Kristy fanadiovana ny heloka atsika fanafana atsika ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota ho afaka amin'ny fangejana ho tapaka zay zoka zay mamatsy atsika satria ny rahan'i Jesosy dia mampandraisa atsika tsiraray avy tsara fa rehefa mivavaka ianao rehefa mangataka ny rahan'i Jesosy ianao rehefa manovy ny herin'Andriamanitra ianao dia mpandresa ianao zay mpandresa ianao ary tsara fa tsisy herina fahavalona fanaratsy ho tafajanona eo anatrehan'ny fanatrehan'ny herin'Andriamanitra ka izany no ivavahantsika amin'izao fotoana izao mialoha ny vavaka dia amaky tenin'Andriamanitra isika izay isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity hitantsika amin'ny Jeremia 3:7 ny tenin'Andriamanitra
dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy fisaorana sy feo mifaly avy ao dia amaro azy ao ka tsy ho vitsy izy, sady anome voninahitra azy ao ka tsy ho ambany izy. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa maneho fisaorana isika, ary tsy hoe fisaorana fotsiny ihany miaraka amin'ny fahatezerana fa fisaorana miaraka amin'ny fifaliana, dia amaro atsika Andriamanitra. Misy fahamarona ho ataon'Andriamanitra ndray eto androany, fahamarona-pahasoavana, fahamarona-pahasitranana, fahamarona fahagagana raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fahamarona fitahiana, fahamarona fananganana. Ary indrindra araka ny lazaiko anatin'ity thème ty manao hoe isika dia araka akalaza an'Andriamanitra ny amin'ny asa-panavotana, araka ioboan'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana izay nataon'Andriamanitra ao amintsika tsirairay. Afaka andeha tsika amin'izao fotoana izao hivavaka eo mason'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raha mbola nomena izao fotoana izao zay, ahafahanay tompo malalo tonga eo anatsianao, ahafahanay Andriamanitra manaraka n'ity fotoam-bavaka ity, izay tena hoe sarobidy indrindra amin'ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra ny fionana manokana aminao, satria no tahinao zay, no asoavinao zay Andriamanitra. Eny Jesosy malala, ireo fahasoavana be dia be nataonao tamin'ny fiainanay Andriamanitra, tena hoe akasitraka izany zay Andriamanitra. Andrena amin'izao volana fiobina izao Andriamanitra, tena ioby ny atsaranao zay Andriamanitra, ioby ny fahalebiazanao, ary indrindra ny asa-panavotana nataonao anay teo ambony hazo-fijaliana Jesosy malala. Mankasitraka anao zay Tompo. Oka ny fanatrianao na aminay tsirairay avy, oka ny fananao masina hitarika anay eto, oka ianao Andriamanitra hanavatsava any amin'ny tsirairay avy, any amin'ny tokantrano zay manaraka izao fotoam-bavaka izao, mba hisy feo fisaorana, fifaliana ao anatinay tsirairay avy, ka ho maro indray nandray fahagagana eto anatin'izao fotoam-bavaka izao, maro indray no atsapa ny voninahitra magaga Andriamanitra. Ary anketsiny Tompo, ninina zavatra tsy mety, ninina heloka Andriamanitra nampisaraka anay taminao, mifona aminao zay, mamela ny vahoakanao tsirairay avy, mamela ireo raim-pianakaviana, mamela ireo renim-pianakaviana, ireo tanora Andriamanitra. Mety nisy fotoana tsy marivarim-bariana Jesosy, atsangany ny fiainany Andriamanitra, avelao ny elony, ary angatana ny rahanao Jesosy, anadio anay tanteraka, anadio anay, anamasina anay, anafaka anay amin'ny fahotana maro isan-karazany amin'izao fotoana izao. Tompo, matoky ny rahanao fa tena hoe amasinao ny tsirairay, amasinao ny vahoakanao, amasinao zay manomboka ny tapin-dohanay ka tsy any am-paladia anay. Tompo malalo, eto zay dia mamesetra tanteraka ny herinao Andriamanitra, ary tena hoe ampahery anay, ameno anay tsirairay avy, ka tsy hisy ratsy ho tafajanona eo amin'ny fanatsihan'ny ny herinao Andriamanitra. Tononoko androany fa ny herinao mahery vaika, anapaka am-pony tsirairay avy, ary anitsakitsaka ny herin'ny fahavalo tsy ho tafajanona amin'ny toerana sy amin'ny fanatrehanao. Saotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amin'izao fotoana izao mbola tazomy fifandraisanao amin'Andriamanitra, tazomy fifandraisanao amin'Andriamanitra, ary ndetsika tena hivavaka raha lasa rambava. Tsarovy tsara fa ianao manokana matoa ianao mbola afaka makalaza an'Andriamanitra, mbola afaka miobo an'Andriamanitra, dia misy mpanompon'Andriamanitra tao mivavaka ao anao. Ary vavaka isika ao mpanompon'Andriamanitra maro be ran'izao tontolo zao, na iza toerana misy anazy ireo, na eny amin'ny tanàn-dehibe, na any ambanivohitra lavitra any, amin'ny tsy tonga ny fiara mba mety tsy fantatro hoe mandeha tongotra izy ireo, tena hivavaka tsika mba ho tena ho ampin'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, satria izy ireo dia tena mpiobo an'Andriamanitra izy ireo. Ary matoa ianao mbola tafajoro ao anatin'ny fiangonana, dia tena hoe makasitraka an'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, ka hivavaka androantsika anao spesiala hivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ireo, ary angatahantsika ny anabavintsika fehizoro, hitarika atsika ao anatin'ny vavaka izany. Kanefa mialohan'izany dia andehantsika amaky tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia ao amin'ny Salamo 5:1, 9:7 sy 7, dia toizantsika 7:7 sy ny 7. Andeha vakintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Namelatra raona ho fialokalofana izy, ary afo fahazavana noho ny alina. Nangataka izy ireo dia nahatonga papelika izy, ary mofo ndanitra no namikisany azy, dia nitondra ny olony voaka tamin'ny fifaliana izy, ary ny voafidiny tamin'ny fiobiny. Halleluja. Ka dia nanome azy ny tany ny jentilisa izy, ary ny
mandova ny vitan'ny firenena maro ireny. Amen. Halleloja. Hoy zay le ten'Andriamanitra hoe nandova ny firenena maro vitan'ny firenena maro ireny. Mino fa reo mpanompon'Andriamanitra reo dia andova zavatra be dia be zay mety vitan'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao, satria misy jentilisa irahan'Andriamanitra amelona ny akasitrahany ka ivavaka isika ianao dia mivavao amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mety misy fantatrao anarana, mety misy tsy fantatrao reto ambavaka izy ireo mba hitombo ny fahasoavana, fahagagahana, fahatsarana ireo mpanompon'Andriamanitra reo ka amin'izao fotoana izao dia meno anao anapafy fehizoro ny sehatra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity an'ity. Makasitraka an'Andriamanitra voalohany indrindra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mbola manome ny sehatra fa velatra anatin'ny asa fanompoana tahaka izao. Makasitraka antsika rehetra ihany koa tsy mahafinty fiaraha-mivavaka isan-kariva toy izao. Arak'izany tonom-bavaka izay tolon'ny mpanompony teo izany dia hivavakantsika ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Tsy ny ato amin'ny ACI ihany, tsy atao Madagasikara ihany, fa n'aiza misy anazy ireny dia hivavaka ho anazy ireny tsika amin'izao farafaranto izao mba tena hoe mampiasan'Andriamanitra mahery vaika izy ireny. Dia andao ary ataontsika izay mivavaka izany sandrato avy hatrany fiainao. Raha eo amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy dia faly izay nioby sy mankalaza anao dada, manome voninahitra ilay anaranao tsara sy masina indrindra izay. Mankasitraka anao zany amin'ny fitiavanao anay satria tianao izay dia naniraka olona ianao hitarika aminay, naniraka olona ianao hizara aminay ny teninao, hampianatra anay, hitari-dalana anay amin'ny lala tsara mankany aminao dada, satria marina tokoa fa tsy vitanay irery ihany fa mila fanampiana izay ary izany indrindra no antony andefasanao andreny mpanomponao tsiraray avy ireny mba hitondra anay, hampianatra anay dia hankasitrahany anao ny fisiany izy ireny. Amin'izao fotoana izao zay dada dia te hivavaka ho anazy ireny amin'ny voalohany indrindra amin'ny ara-panana izy ireny dia mangataka aminao zay nampiasanao anazy ireny mahery vaika mihoatra noho ny hatramin'izay dada amin'izao farapara ny taona izao indrindrandrindra. Tena hoe isiako ny lehibe ny fisiany izy ireny, maro ny fanavoatoana amin'ny alalan'izy ireny, maro ny fanavoavonjy amin'ny alalan'izy ireny Jesosy. Tena hoe aoka ianao mpitombo ny ositra ny révélation anatin'izy ireny, ny herinao no hery andehanan'izy ireny Jesosy Kristy, tafio ny herinao mahagaga izy ireny. Azavela ho kivy, azavela ho ketraka ny amin'izao fiainan'izao izy ireny, fa tena hoe vao maika hitombo ny herin'izy ireny dia ny herinao izay ao anatin'izy ireny dia ny herin'ilay fananao masina tsara indrindra, lehibe dia lehibe ny ao anatin'izy ireny mihoatra noho ny amin'izao tontolo izao. Ka tsisy akivy anazy ireny na inona zavatra mety mitranga amin'izao fiainana izao dada, fa tena hoe hitombo hatrany aretinao hiakatra avoavo kokoa amin'ny ara-panahy izy ireny. Mivavaka koa izay amin'izao fotoana izao dada, satria asa tsy mora ny asan'izy ireny, asa tsara indrindra ny asa mitandrina ho ianao, kanefa kosa maha-olombelonay dia asa tsy mora izany mitondra olona izany. Ao ny mandeha lavitra, mandeha tany lavitra, ao ny sahirakirana ihany koa dada, ny fandrindrana maro isan-karazany, fa ianao miaraka aminazy ireny. Zay amin'izao fotoana izao mangataka aminao hery sy tanjaka ary fahasalamana manokana mihitsy ho anazy ireny dada, tena hoe ampaheretsy izy ireny anatin'izao ady izao, ady amin'ny aretina sy arety mandringana izao dia tena natononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao hanavaka anazy ireny, hiavaka anatin'ny maro izy ireny, ka na misy lava ao ankaviany na misy lava ao ankavanany dia izy ireny tena hoe hijoro tsara satria mpanomponao izy ireny, ianao hanavaka amin'ny mpanomponao. Dia tena hoe aroa izy ireny amin'izany aretina izany, tsy akasika anazy ny faratsiny, tsy akasika anazy ny virus, tsy akasika anazy ny loza sy ny accident ary fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa tena hoe ianao hampatanjaka anazy, tena hoe ianao hanavaka anazy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zay koa amin'izao fotoana izao dada manona fa ianao hamatsy anazy ireny. Ianao rehefa maniraka dada tsy maniraka fotsiny amin'izao fa arahanao famatsiany izany, ianao hamatsy anazy ireny amin'ny lafiny rehetrarehetra dada, na inona ilainy izy ireny, na vola zany na sakafo zany na inona zavatra ilainy dada, ianao hamatsy izany, ianao mahafantatra ny zavatra ilainy izy ireny. Dia tonoka amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao fa tsy manana zava-mahory izy ireny sy ny fianakaviany iray manontolo, fa tena hoe manana ny ampy, manana mbiampy ary satria ny lanitra ao dia sikafanao androsanao fitahiana ho anazy ireny. Dia mankasitraka anao zay amin'izao fotoana izao dada mivavaka sy matsiary koa ho an'ireo mpanomponao amin'ny toerana izay mety hoe mihidy ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Fatatrao fa arak'ilay teninao hoe aoka ny mpiasa mendrika ny hinana ny vokatra hozy ianao amin'izao fotoana izao mety mihidy ny fiangonana, izany hoe tapaka ny asan'izy ireny ianao mamatsy anazy dada, ianao anolotra lalana tsara ho an'ny fiainan'izy ireny ianao, fa tonoko amin'izao fotoana izao fa tsy manana zava-mahory izy ireny amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny. Dia misaotra sy mankasitraka anao zay arovy hatrany izy ireny ary amboniny zavatra rehetra dia angatahako ilay fananao tsara indrindra, tsy
fohy tsy asaraka anazy ireny fa hiaraka anazy amin'ny azy fahendrena ampahery anazy amin'ny azy fahalalana sy fahaiza-manao nadridridritra mianazy ireny fatahorana an'Andriamanitra dia mankasitraka anao izay dadaraka fa nay feno amin'ny ranao sosabidy zany mpanomponao zany naizanaiza misy anazy amin'izao fotoana izao tsisy miafina aminao izy ireny na dia ray akory ary dada ianao hiaro anazy ireny amin'ny ranao sosabidy ka nizaniza mihevitra teti-dratsy amelezana anazy ireny dia tsy ambininy zany ninona teny negatif tononona fiainan'izy ireny dia tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ilay teny fahasoavana dia ny fahasoavana sy famindrapona anaraka azy ireny amin'ny andro rehetra iainany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy voninahitry ny anaranao rirany dada mankasitraka anao izay alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra tompoko natarika anay to anatin'izay vavaka izay ary amin'izao fotoana izao dia anaraka fampahirezantsika antanatin'ny fiangonana moa dia hoe volan'ny fiobiana amin'ity volana ity amin'ny volan'ny fiobiana zay dia mila fantatra hoe inona ny fototra nahatonga an'izany zavatra zany teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny time netiko moa ao anatin'ity fotoana ity dia hoe fiobiana no ny asa fanavotana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika teo ambony hazo fijaliana mino fa nahinao ary mety efa mahafantatra an'izany fa androantsika dia andray fampahirezana tsy ozy ny tenin'ny Paoly apôstôly zay ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara anareo rahalahy izy ny teny miverina satria amin'izany dia misy fananganana vaovao misy fahafantarana vaovao mety misy fahalalana izay tsy ananantsika olombelona tsy ampisehoan'Andriamanitra indraindray fa ampitenen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony ary io ny révélation avy amin'Andriamanitra io samy manana ny fanambarana ao anatiny tsiraray fa ny ambadiky ireny fanambarana mivoaka ireny dia amin'ny alalan'ny soratra masina ka androany dia amerina amintsika tsiraray avy hoe mila sika miobiny amin'ny asa-panavotana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana satria Jesosy rehefa teo ambony hazo fijaliana dia nanana tanjona izy Jesosy tena hoe tamin'ny fitiavany nanatanterahany ny asa-pamonjena ho an'ny olombelona tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy nalefany teto amin'izao tontolo izao azay mahatonga antsika hoe tsika mila mioby amin'Andriamanitra satria ny famonjena efa vita ny famonjena efa natolotr'Andriamanitra ekena hoe roa arivo taona lasa ny zavatra nisy teto amin'izao tontolo izao fa nahatramin'izao aza amin'ny olona izay manatona an'Andriamanitra ka mandray manaiky ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy ninona heloka ninona fahadisoana dia Andriamanitra afaka hanangana izany olona izany azay indrindra ao anatin'izao ministera isay izao dia tena tia mankalaza ny amin'ny asa-panavotana nataon'i Jesosy tia manandratra izany hoe asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana izany fa hojerevantsika hoe ahoana nahatonga izany zavatra izany ka indelo isika hivavaka ary tena hoe angataka amin'ny fanamasina hitarika atsika ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany ao anatin'izany fampahirezana izany ao anatin'izany hoe asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy ao antsika izany raha io mbola mankasitraka anao zay amin'izao fotoana izao menao fotoana tompo ahafahana indray mifampahery eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay fampahirezana ho anay tsiraray avy Andriamanitra itodiana indray Andriamanitra melohan'ny zavatra rehetra didiana indray ilay asa-panavotana nataonao Jesosy teo ambony hazo fijaliana ka atonga ny tsiraray avy tena hoe ay akalaza ay ioby satria ny zavatra rehetra izay tokony niatra taminay Andriamanitra ny zavatra rehetra izay tokony hoe nenjary taminay dia efa nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ny sakrifisy goavana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho anay tsiraray avy ka dia mankasitraka indrindra raha io satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra masina ianao voninahitsy ny anaranao misaotra tompo satria hitenao any tsiraray avy ianao ary ampiteny anay eto ianao ampiasana amin'ny fomba magaga sy takatry ny saina eto ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen. Andehantsika hamaky ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ten'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 7 andininy fa 13 sy ny 14 no akatsika fampahirezana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina amonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiany Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Halleluia. Eto moa raha lasaranabady dia miresaka amin'ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy izay tamintsika tsiraray avy teo ambony hazo fijaliana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hitantsika moa ten'Andriamanitra io izay teo amin'ny voalohany hitantsika ny Deutéronome atoko fa 2:7 manao hoe voaozana izay rehetra miantona amin'ny hazo. Ny tena marina raha lasaranabady ny olona tsiraray avy teto amin'izao tontolo izao dia atao ambaniny atao hoe fanozonana
ary vokatsy ny fandikan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra tokony tandreman'ny olona dia tonga ny fanozonana teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary ny zay fanozonana zay no nampiantona ny olona ny fiainan'ny olona tsirairay avy zany hoe tsy afaka nanana soany olona rehefa safidy ny fahotana tsy afaka nanana soa niezaka tamin'ny fomba maro ny olona tsirairay avy mba isy lalana mba afahana hiampita amin'Andriamanitra nanao fomba maro izy ary Andriamanitra ihany koa moa nanomana tamin'ny voalohany lalàna mba atonga ny olona hitodika tanteraka amin'Andriamanitra na dia anisara ny fametraha-pihavanana ny vokatsy ny atao hoe ota dia zay rehetra nanota zay rehetra tera-pehivava izy ny ten'Andriamanitra dia manota avokoa dia teo ny zavatra nitranga satria raha ohatra ka olombelona samy olombelona no fanavitra na nanavitra dia tsy navita ny asa-pamonjena satria efa raiky tapisaka tao am-potsika ny ota dia ohatrany hoe voafatotra teo ambony hazo niatona teo ambony hazo ny fiainan'ny olona anankiray tsy afaka navita soa tsy afaka navita famonjena tahaka ny jere tsara Zakaiosy raha lasa ranabavy tatsika fa nitady fomba izy hoe hiakatsy eny ambony hazo mba ataony azahoany fa ahitany an Jesosy Kristy fa tsy nijanona treo anefa le izy fa mila izy napiditra ny Jesosy Kristy tao anatin'ny tokantranony mba atonga anazy aheno ilay teny manao hoe anio dia tonga atao anaty tokantrano ty ny famonjena satria izy ihany koa dia zanaky Abrahama voatery Jesosy Kristy natona teo ambony hazo ina moa ny tena hoe zavatra ten'Andriamanitra mbara tamin'izany jereo tsara fa lay hazonaina zao ohatra fantatsika tsara momba niny hazonaina iny fa ao anatin'ny fitandreman'ny olona niny hazonaina iny no nahatonga ny olona velona zany hoe hazonaina ino nampavelona ny olona nreseny Jesosy Kristy ny zavatra rehetrarehetra nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny tenany ary indrindra no nasehony Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana hoe zara eto ambonin'ity hazo fijaliana ty tsy hoe hijanona eto fa tsy maintsy ampidiny eto satria raha mijanona treto ambony hazo fijaliana hoe atreo dia mitovy ihany amin'ilay ozana mitovy an'ilay hazonaina tariza fa voatery Jesosy Kristy ambonina nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ary rehefa nomboana teo dia nampidinina teo dia nalefa tany amin'ny fasana moa izy ny ten'Andriamanitra dia rehefa tao anatin'ny fasana izy mission nataony satria efa nazavaiko tety ihany le izy hoe namonjy ireo olona marobe zay tany amin'ny fiaina tsy hita lavaka anankiray nampitoerana ireo fanahin'ny olona dia tany ireo olona ireo nanao any mission io Jesosy Kristy teo Jesosy Kristy no navita ny asa-panavotana raha lasa ranabavy ary raha ny tena marina dia zao nisy olona efa voatokana tamin'izany dia nitaranaka Abrahama ireo jiosy voambara ny ten'Andriamanitra fa kosa ireo jiosy ireo tsy nahay nakasitraka an'izany zavatra izany tsy nahay nakasitraka an'izany fa ohatrany hoe nataon'ny vazoazy hoe io hoe zanaky Josefa zanaky Maria mpandrafitra zao maro zavatra nitenen'izy ireo dia hoy zany ny ten'Andriamanitra tonga tany amin'ny jentilisa satria ny jentilisa ihany koa nila famonjena nila fanafana satria anisan'ny foron'Andriamanitra ny olona ary rehefa tamin'izay fotoana izay indrindra nahatonga an'i Jesosy satria izy tsy manavakavaka Jesosy tsy nanavakavaka izy fa nidina mihitsy ilay toerana nisy anazy mba atonga ny olona rehetra andray asa-pamonjena asa-panavotana ka zay indrindra mahatonga na hoe miteny amintsika tsirairay ve manaraka n'ity fotoana ity hoe nanao asa-panavotana goavana Jesosy Kristy tsara nefa nalaim-baraka ny tompo naseho eran'izao rehetra izao hoe io lay mpanjaka fa ny antony reny dia zao mba hatateraka izay lazain'ny soratra masina anavitra atsika anafaka atsika amin'ny ozy ny lalàna rehefa mivoaka ny lalàna anankiray niza mandika ny lalàna dia voaheloka izy ary rehefa voaheloka dia voagadra ary tsy afaka ny heloka izay misy aminazy raha tsy efa vitany ny fanefaniny ny saziny iny tahaka izay tsika tsiraray avy efa vitan'i Jesosy ny asa-panavotana ny anjarantsika sanao dia zao mioby mpanjaka atsika makalaza ny Andriamanitra atsika ary misaotra anazy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy le izy mantsy ny tena marina dia zao ara-panahy be le izy raha lasa ranabavy satria tamin'ny alalan'ny finoana
tao amin'ny fanahy no andraisantsika ny arena amin'ny fahasoavana zay nataon'i Jesosy Kristy teo ambony fijaliana. Zany hoe nanao ny hetsika rehetra Jesosy Kristy ho an'ny fiainan'ny olona teto amin'izao tontolo zao. Ary tsy voavidiny vola sy arena sia tsy tamin'ny alalany vola fotsy na volamena ozy navotana antsika amin'ny fitondran-tena antsika tala fahiny fa tamin'ny rasoan'i Jesosy Kristy zay nentiny teo ambony fijaliana nalatsany natonga anazy niantona teo dia nilatsaka le raha nilatsaka tamin'ny tany. Ny tany moa dia izy raha lasa ranabavy izaso ianao ny noforon'Andriamanitra tamin'ny tany dia nidiovin'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra nafahan'Andriamanitra tamin'ilay ozina ny lalàna zay tokony niatra tamintsika tsiraray avy. Ka inona ny zavatra tokony ataonao? Tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao. Sa manokana zao tena resy lahatra amin'izany raha lasa ranabavy raha tsy nohony amin'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony fijaliana dia tsy toy izao ny fiainako za mety indray mantsy ny olona manamarina teny zany manao azao zay mahatonga lehilahy ny teny mana hoe za efa nanao azao talohan'ny ny asa mpanavotana nataon'i Jesosy tena nazavy za efa nanao nitandremako zao fa saingy zao izy tena maky diso zavatra ray loha ianao. Misy zavatra indray mety fahadisoana ray loha ataon'ny olona anankiray raha tsy mibanjana ny asa mpanavotana nataon'i Jesosy Kristy io teo ambony fijaliana. Inona ihany koa raha lasa ranabavy malala ny zavatra tokony ataontsika. Zavatra tokony ataontsika amin'izao vaninandro zao dia misaotra an'Andriamanitra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Satria rehefa hainao makasitraka, hainao miobo an'Andriamanitra ny amin'ny asa mpanavotana nataony teo ambony fijaliana ho anao ho anahy dia Andriamanitra mikasika ny fiainantsika. Tokony tsy ho adinonao mandrakariva izany. Indrindra amin'izao vaninandro tokony ahatsiarovanao ny asa mpanavotana ankalazainao an'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Salama fa 3:1 ka hatramin'ny 5. Mino fa diso fantatrao ty ten'Andriamanitra ty mbola akatsika fampahirezana amin'izao fotoana zao. Hoy zay ny ten'Andriamanitra manao hoe misaora an Jehova ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko. Misaora ny anarany masina. Misaora an Jehova ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay nanavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarina famindra-posy fiatrananao izay mavokisoa ny vavanao ny fatandranao mody indray toy ny voromahery. Amen. Halleluja. Ireo le asa nataon'Andriamanitra ny voalaza soratra masina iny dia manambara lasa nabary misy faminaniny goavany. Nahoana moa no aty amin'ny Salama zao nefa nisy an'izany zavatra zany nefa ny asa mpanavotana nataon'i Jesosy Kristy aty aoriana dia natsapan'izany zao satria ny fanan'Andriamanitra nitoetra tao anatin'ny Davida. Ny fanan'Andriamanitra nanapaka tao anatin'ny Davida. Ary natonga anahy ihany koa mampatsiahy antsika hoe ifanahanao io ane nataon'Andriamanitra agrefo amin'ny fanahan'i Jesosy Kristy aty ny ten'Andriamanitra hoe zay tsy manana ny fanahan'i Kristy le nanao asa mpanavotana ho anao teo ambony fijaliana dia iny fanahy iny napetraka Andriamanitra ao anatinao ka tokony hisoranao an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra nataony. Mety nisy fanasanana ve nyraisinao nandretsy nyty volana ty, mety nisy vahaolana ve nyraisinao isoro manokana Andriamanitra. Amen. Misora izy satria iraraka aminao ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoy zay le ten'Andriamanitra vakitsika tamin'ny voalohany ary iso fisoranao izy sy feo fifaliana ka dia hamaro azy hitanao rehefa mahay misaotra antsika amin'ny asa mpanavotana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika amin'ny zavatra zay tokony hiatra tamin'ny fiainantsika dia tsara ho tsara fa hain'Andriamanitra mampitombo zay zavatra mbola tsy niraisitsika ny fahasoavana mbola tsy hitantsika. Ianao ne roa revitona lasa zay tsara efa vitan'Andriamanitra izy fa inona anjaranao dia zao misaotra mino ary manaiky zay zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka zay ny fampahirezana fa andesika amin'izao fotoana zao anaraka nyty raha ty hoe ampela tananao eno tsara ty tonkira ty fa mino fa ikasika mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra. Natulutrao numenao le usutra anafakafarayo sarayana yanao piadi udi tsara fanay simba manari na panuta farayo sarayana
fa ianao mpamindra fo fa ianao mpanome soa fa ianao mpamindra fo fa ianao mpanome soa ampela tananao faniriko hatr'izay no akaikinao nefa soavanao natozao ay sy mahatsara ay be fitianao mandraky izay ampela tananao faniriko hatr'izay no akaikinao nefa soavanao natozao ay sy mahatsara ay be fitianao mandraky izay ampela tananao masoandro mamiratra ay tsy mety maty fa mamelona farayo tsara ianao mpiandriondry tsara fanay tsy mba manary nampanota farayo tsara ianao fa ianao mpamindra fo fa ianao mpanome soa fa ianao mpamindra fo fa ianao mpanome soa ampela tananao faniriko hatr'izay no akaikinao nefa soavanao natozao ay sy mahatsara ay be fitianao mandraky izay ampela tananao faniriko hatr'izay no akaikinao nefa soavanao natozao ay sy mahatsara ay be fitianao mandraky izay ampela tananao fa tsara ianao fianao mpanome soa oteraiky o toko ianao rilaitsy to ampela tananao faniriko hatr'izay no akaikinao nefa soavanao natozao ay sy mahatsara ay be fitianao mandraky izay ampela tananao faniriko hatr'izay no akaikinao nefa soavanao natozao ay sy mahatsara ay be fitianao mandraky izay ampela tananao. Halleluja. Soratsika an'Andriamanitra nanaraka niny ireny tsaro tsara raha sy rarabavy malala mila tsarotsika foana ny asa-panavotana izay nataony Jesosy Kristy ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Matetika antsika indray manamelo tenany amin'ny zavatra misy zany ety efa gentilisa be zany ety ohatrohatrony fa ozy izy ny ten'Andriamanitra atao amin'ilay Galatiana 3:4 manao mba ho tonga ny gentilisa ozy izy ny fitahiny Abrahama. Zany ny tena asa nataony Jesosy Kristy zany raha ny tena izy zany misy anjara fitahiny ho antsika tsiraray avy ho anao zay efa gentilisa ary tsy vitan'izay fa ho anao zay mino mba ho tonga aminao ny arena amin'ny fitahina amin'ny alalan'ny finoana amin'ny alalan'ny finoana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao ny asa-panavotana zay nataony Jesosy Kristy ho anao teo ambony hazo fijaliana ho anao teo ambony hazo fijaliana nanao sakrifisy Jesosy ka za dia manentana antsika tsiraray avy ninona zavatra misy ninona zavatra mitranga aoka ianao tena hiankalaza an'Andriamanitra foana
oka omena voninahitra andriamanitra tsara mafa raha ohatra ka jerentsika ny amin'ny ohatra hoe ny zavatra mitranga eran'izao tontolo zao ny aretina etsero ianao zao mbola salama tsara na nandalo fotsiny ary zany tena fiainanao mitranga fotsiny ianao mety hoe manana olana fa io ianao mbola mijoro ianao mety nandalo ady fa io ianao mbola eo no ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy ary ho an'ny tsiraray izay mety hoe efa somary varimbariana tidio ilay asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy tsara nefa nalaim-baraka ny tompo ny atona teo ambonin'ny hazo voaozina noho ny amin'ny fitiavana atsika io zany noho ny amin'ny heloka nataontsika isika ny tokony nalaim-baraka isika ny tokony ny tevatevaina fa zao ny tompo de tena tia atsika jereva lay fitiavan'Andriamanitra jereva lay fitia agape nataon'i Jesosy Kristy lay tsy mitaky tambiny zany tokony mataontsika zava-dehibe ao am-potsika ary ianao tokony hifaly oka ianao aneo fifaliana hoe Jesosy tena faly satria tena tia anahy loatra ianao Jesosy tena faly satria ianao ny mpamonjy ahy Jesosy na ninina zavatra mitranga ninina zavatra midona ianao rery ny atenaiko ho any amin'iza moa zahay ao aminao misy ny teny fiainana tazomy amin'ny teniny Andriamanitra amen halleloja tsara ny Andriamanitra atsika efa ifarana moa zany fotoana amin'izao fotoana izao zay nafahatsika ny fampahery teto mety nisy fanambarana mety voarainao tao mety nisy zavatra mba mikasika ny fiainanao teo fa amin'izao fotoana izao andetsika hiara hivavaka hiara hisaotra an'Andriamanitra asika hitondra mibavaka nyty alina atsika ty zay tena hoe ho tahin'Andriamanitra mihoatra asika ankalazaintsika fotsiny Andriamanitra fa aneo fahagagana Andriamanitra na iza misy anao ninina zavatra ataonao de tsarovy tsara fa aneo ny herin'Andriamanitra aneo ny fahalebiazan'Andriamanitra ka manasa atsika amin'izao fotoana izao andetsika hiara hivavaka eo anatreh'Andriamanitra ametraka ny alina sy hitondra mibavaka ny namantsika tsiraray tsy fantatra hoe aiza mitoerana misy anazy amin'izao fotoana izao mety misy asa ataony mety tena hoe reraka noho ny amin'ny adisaina maro isan-karazany mety ihany koa manaraka amin'izao fotoana izao mety misy olona marary efa nentin'i Kristy teo ambony hazo fijaliana zany ny anjaranao de mino ny asa-panavotana ny anjaranao de makalaza fa aneo voninahitra Andriamanitra tsarovy tsara ane zany rehefa itsika jerevy tsara manao manokana ao anatin'ny tokantrano raha misy zavatra tianao azo amin'ny ray aman-drenao de mila mampiseho inona mila mampiseho fahendrena aseho fotsiny fahendrena eo mason'Andriamanitra de hikasika anao Andriamanitra aseho fotsiny fahadiovana eo mason'Andriamanitra de androtsaka fahasoavan'Andriamanitra ampitombo fahatsaràn'Andriamanitra atao fotsiny fisaorana raha lasarana-bava de aleo ny voninahiny magaga Andriamanitra amen asandrato ny feoanao amin'izao fotoana izao raha io makasitraka anao zay satria Andriamanitra magaga ianao Andriamanitra lehibe ianao be voninahitra ianao tompo tsy misy mitaka anao halleloja tsara ianao tompo malala satria na dia lavitra aza ny toerana nisy anay Andriamanitra na dia atao anatin'ny fahaverezana aza nisy anay de tena hoe nanao sakrifisy ianao teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra ary tsy hoe nijanona teo fotsiny Andriamanitra fa nanao asa-panavotana naratsaka ny ranao anamasina anay tsiraray avy ho an'ny olona rehetra izay tena hoe voagejany lalàna tena hoe voatoritoro ny faharatsian'Andriamanitra fa tena hoe natsanganao Andriamanitra navotanao tamin'ny fahasoavanao tompo mivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny alina ao ny tsiraray avy tena ho tahinao izy ireo ho asoavinao ny fiainany Andriamanitra androtsahanao fahagagana izy ireo tsy anana aiana tahotsy Andriamanitra ny amin'izay rehetra fahavalo manelingelina azy ireo ary tononoko ny herinao Andriamanitra anangana azy ireo ampahery anazy ololela mahery vehivavy mahery izy ireo Andriamanitra amin'izao fotoana izao mino Jesosy fa aneo ny fahagaganao ianao tahio meo hery Andriamanitra ireo raha lasarana-bavy zay mbola hiasa amin'izao fotoana izao de matoky Andriamanitra fa tena hoe hiasa ao anatin'ny fiainan'izy ireo ianao ho tahinao ny ara-panahiny ho tahinao ny ara-bolany ny ara-tsainy ny toe-batany manontolo ho salama tsara arovanao amin'ny aretina maro isan-karazany misaotra tompo halleloja amen amin'izao fotoana izao tsika dia andetsika hiara hisaotra an'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity hoy zay ilay ten'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 7:7 manao hoe ary sy fisaorana ozy izy sy feo mifaly ka dia amaro azy ary tsy ho vitsy izy tsy ho ambany izy fa ho asandritra Andriamanitra amin'ity taona ny fisandratany ity andetsika hiara hisaotra an'Andriamanitra asandrato Andriamanitra raha lasarana-bavy atao fotsiny ny fisaorana fa mbola sy tara ny andro ny fahagagana ho anao eny fa na dia amin'ny 12 alina aza na amin'ny 10 maraina aza
eny na amy 5 ariva na amy 7 sasany ariva dia mbola sy tara ny fanandratan'Andriamanitra anao satria ny Andriamanitra antsika tsy miofo manefa fahagagana izy andeha akalaza anazy sika andeha ioby anazy sika satria tsara loatra izy tamin'ny fitahiny tamin'ny fanatreha mahery vaika teo tsy araka ny teny mana hoe naiza angonandrona telo amin'ny anarako izy dia eo voany ary tsara fa rehefa eo Andriamanitra dia manome vahaolana raha lasa ranapafy ka asandrato any fisoratsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao zay Andriamanitra toany amin'ity fotoana androany ity izay nafahana indray nanompo anao teto amin'izao fotoana izao. Teraina ianao Andriamanitra satria ianao nefa hitany tsiraray avy aneo vahaolana aneo fahagagana falehibiazana fa mirapiratana amin'ny tsiraray avy misaotra anao dada ny amin'ny fahatsarana rehetra efa naposako amin'ny zanakao misaotra anao satria tena hoe totosa zao fotoana izao teraina ianao Andriamanitra ny amin'ireo vahaolana fa hitranga amin'ny fiainanay tsiraray avy ary indrindrandrindra amin'ity volan'ny fiobina ty sy amin'ity taona amin'ny fisandrahatana ity fa ny fiainany tsiraray avy dia hisandratra hatrany Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra indrindra amin'ny ara-pananay Andriamanitra dia hisy vahaolana lehibe ho asehonao indray amin'ny zanako tsiraray avy misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Zay ny fotoanantsika fa tahin'Andriamanitra manokana ianao ny fiadanan'Andriamanitra anapaka ao am-ponao. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka ary mino fa hisy vavolombelona be dia be ho ataon'Andriamanitra anatin'ny fiainanao. Ho porofon'Andriamanitra mihitsy ianao hoe zanak'Andriamanitra ianao dia ho tahina amin'ny zavatra rehetra ho arovany amin'ny aretina ianao amin'ny aksida maro isan-karazany. Eny tokoa fa soavana sy famindrapona anaraka antsika amin'ny andro retsainantsika dia hitoetra ho asan'i Jehova andro lava isika. Amen. Samy tahin'Andriamanitra atao asika tompoko. Nandresy Jesosy. Haleluya. Raha nandresy Jesosy dia mandresy koa tsika miaraka amin'ny satsany hoe haleluya. Vaovao azo tanantsika rehetra haleluya. Niady uanay fonyanao no didiny ireo antseny fazavako dia fantatro fandetinao ny fandreseny niarosina natenyanao sakaizako mpanavotra fasoavanao no iaina kuidera kwanao lehibe indrindra ianao ianaranao no trehako mabangina ny taotra fanetinao ny fandreseny ierinao mamely tempo mitobakaty siotrizany fasoavanao no iaina kuidera kwanao tsika rehetra. Amen. Afotsika rehetra fanadresanao.
Vitatami as vidare tena levona yanon fanfasanati na tazuna fanetinao ni fate Not this, you know.